fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana mandrakariva no iarabana anao ndray miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary dia manonona mandrakariva ny fiadanany ho aminao sy ho an'ny olona rehetra miombona amin'izao fandaharana izao. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra midera sy mankalaza anao izahay satria ianao no hany Andriamanitra be voninahitra ry tompo tomponay sy vavahanay ary fantatray fa ny famindramponao ny tsy mahalany ritra anay avaozinao isanandro izany ary dia ny ranao ny ry Jesosy Kristy tompo no anadio anay koa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka dia ho fotsy tahaka ny oram-panala izahay ary dia ho tafakambana aminao mandrakariva ray zanaka fanay masina ary indrindra fanay masina iasa manan-kereto amin'izao fandaharana izao anendry ny lela ny mpanomponao ary dia raha misy ny dera sy ny voninahitra ho anao ray zanaka fanay masina rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra ho banjintsika dia ny Korintiana voalohany toko 5:12 izay mahakasika moa araka ny sasiteny ny amin'ny fitsanganany maty izay nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto tamin'ny fotoanandro ary dia raha fitinina izany dia hitantsika teboka 3 lehibe. Ny teboka voalohany hita eo amin'ny 2:12 voalohany fitsanganan'i Jesosy Kristy izay tsy voatanan'ny fasana fa sady nandresy ny fahavalo farany dia Satana sy ny fahafatesana izany. Anisan'ny mandreraka ny fo ry ava-malala ny misaraka amin'izany hoe avantina izany. Eny fa na olona zay mety mifanerasera fotsiny tamin'ny fahavelony aza. Tsarotsika angamba ny alahelony Marta sy Maria rehefa naninona moa maty Lazarosy anadany ary tena ontsa nitomany izy rehefa tonga teo aminy Jesosy Kristy ary raha misy zay zavatra mampatahotra ary antsirany ny zanak'olombelona ka hitadiavany ny fomba hanemorana azy dia ny fahafatesana ary izany indrindra ry ava-malala no antony mampiorooro zao tontolo zao manoloana ny afitsika ity coronavirus ity izay miteraka mihitsy amin'ny teny vahiny hoe psychose généralisée. Hanika ny firenena eran-tany na malagasy na vahiny dia samy miezaka mitady ny fomba ny fanefotra zay takatry ny sain'ny zanak'olombelona hoentina miaro manasitrana amin'ity aretina ratsy Covid-19 ity ary dia isaorantsika n'Andriamanitra moa ankalazantsika azy na hitantsika ny tambavy CV Organics fa ny zavatra zay mbola mahafaly lavitra sy mamelona ny fanaintenana ry havana dia ny voarakitra eto amin'ity epistily ity ary anisan'ny vaovao tsara tsy manam-paharoa zay tokony ho zaraina aparitaka manerana an'izao tontolo izao eny hatrany amin'ny faran'ny tany. Vaovao marina azo antoka ary afaka mampitraka ny olona zay mety mitanondrika no ninona famoizana olotiana. Andeha iovakitsika ny amin'ny 2:13 amin'ny anaran'ny tompo. Ny apôstôly Paoly zany no manoratra fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilainy raisiko dia izao Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Natsangana Kristy tsy hoe sanatria filazana tsy marim-potitra no ambaran'ny apôstôly Paoly eto na lay antsoina koa amin'ny teny frantsay hoe affirmation gratuite tsia fa tena mitanisa zavatra maro ny apôstôly hoentiny manaprofo ny fanambarany. Inavy ary ry havana ireo profo ireo rehefa nitsangana ny tompo dia niseho tamin'ny Kefasy izy araka ny voasoratra eo amin'ny 5 niseho tamin'ny Kefasy izy voasoratra ary Kefasy moa dia fatatsika fa Simona Petera
ary ny filazantsara nosoratan'ny Luka sy Jauna dia mitantarany zany Simona Petera izay tonga tany amin'ny fasana tamin'ny fotoana nitsanganan'i Jesosy Kristy. Fa Simona Petera ihany koa rehefa feno ny herin'ny fanahy masina ary nanana fiainam-bavaka matanjaka dia nataony Jesosy Kristy fitaovana nampanaoviny iny asa fanasitranana maro ary nahavita mihitsy aza tadidinao angamba nanangana ny Dorkasy Tabita tamin'ny maty. Ary ao amin'ny Matio 10 eo amin'ny 19 raha teo moa ny tompo ry havana rehefa naniraka ny mpianatra dia ahoana ho izy mandehana mitory ny filazantsara mahasitrano ny marary ozy izy ary atsangano ny maty dia tanterahany Petera izany arabaky teny teo amin'ny nambarantsika teo rehefa feno ny fanahy masina izy. Dia inona ihany koa no profo ambaran'ny apôstôly Paoly eto niseho tamin'ireo apôstôly mpianany ihany koa Jesosy Kristy mbola eo amin'ny 5 ihany moa no ahitantsika an'izany dia vao tamin'ny 12 koa izy. Dia inona ihany koa niseho tamin'ny olona mahery ny 500 koa ny tompo dia ireo le ambaran'ny apôstôly Paoly hoe rahalahy ao amin'ny tompo zany. Dia niseho ihany koa tamin'ny Jakoba. Io moa tsy Jakoba lay mpianatry ny tompo rahalahiny Jauna zanaky Zebedeo fa Jakoba ilay rahalahiny Jesosy ihany satria fatatsika moa fa taorinin'ny Jesosy Kristy dia mbola niteraka i Josefa sy Maria. Ary Jakoba rahalahiny dia tsy nino fa Jesosy angeka Andriamanitra zanak'Andriamanitra tsy nety nino izy raha tsy taorinin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ary dia faranan'ny Paoly eo amin'ny 15 ny fitantarany ny amin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ka ahoana izy eo amin'ny 15 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary faran'izy rehetra izao izy zay toy ny tsy tonga volana aza dia mba nisehony koa. Dia amin'ny 17 moa dia toy izany hoe fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly. Ry havana izao izy zay tsy tonga volana raha nanambarany tenany apôstôly Paoly. Fantatsika moa fa izy dia olona mpanompon'Andriamanitra tena feno fanetrentena ary tsy mba nisan'ireo apôstôly 12 kanefa kosa tamin'ny fomba hafa kely no ny antson'Andriamanitra azy ho mpanompony. Ny teboka faharoa ry havana dia ny fahamarinana lehibe maneho fa ny olona rehetra koa dia hitsangana amin'ny maty. Talohan'ny hitsanganany efa nanangana olona maro tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ohatra asa natadidinao lay zanaka vavin'ny Jairo ilay lehibe ny sinagoga. Dia teo ihany koa lay zanaka lay tokan'ilay vehivavy mpitondra-tena izay tamin'ny fotoan'andro moa izy io dia nipetraka tany Galili tamin'ny vohitra kely atao hoe Naina. Ary rehefa maty zany zanaka io vehivavy mpitondra-tena io dia nandeha ny trano vorona nifanena tamin'i Jesosy Kristy dia hoy izy tamin'ilay vehivavy hoe aza mitomano izy dia notenireny ny trano vorona dia inona ianao no niseho niteny ihany koa moa Jesosy hoe ry zatovo izy hoy izao aminao miarena dia niarina ilay zazalahy ary sady niteny ihany koa izy ao amin'ny Luka moa 7 no ahitantsika io tantara io. Eny ry havana efa nanangana any Lazarosy anadahany Marta sy Maria ihany koa Jesosy Kristy. Ary Lazarosy aza tsy hoe maty fotsiny fa efa faty mihitsy nilevina nandritra ny 4 andro tao ampasana. Ary eo amin'ny Jauna 1:12 moa no ahitantsika io tantara mahavariana io ary tsy mampino kanefa tantara marina. Ary ny tompo tsy sanatry ny vava hoe mpanao magie na magie noire izany na magie blanche izany zany hoe miara-miasa amin'ny Satana sy ny firongony fa tena zanak'Andriamanitra, Andriamanitra masina mahery, tompo ny hery sy ny fahefana ary manana fahefana amin'inona avy miaretina ny Covid-19 amin'ny Satana, amin'ny fahafatesana, eny fahefana tsy voafetra amin'ny olona ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Ry havana Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty ary koa moa indrindra ireo olona samy hafa nitanisika teo ireo
rehefa nitsangana izy ireo no niasa mahagaga nataon'ny tompo teo amin'ny fiainany dia mbola nodimandry mazava loatra fa miandry ihany koa ny fitsanganany tena maty tahaka ny olombelona rehetra efa nodimandry sy mbola hodimandry tahaka antsika. Isika rehetra ihany koa ry havana dia rehefa mandao an'ity tany ity dia mbola hitsangana amin'ny maty rehefa hiverina any amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy ampiakatra ny fiangonana izy aloha zany hoe ny mpino kristianina dia izy koa moa ny fotoana izay hivoaka ny maty izay milevina any am-pasany zany izay natelo ny ranomasina sy ny sisa eny hiverina ny tompo hitsara ny velona sy ny maty ary na mino moa ny olona na tsy mino ny olona dia hiverina ny tompontsika koa asakasaka izay olona mbola mety azambainy ny devoly ny masom-panahy hiverina ny tompo isika zany hoe hidina avy any an-danitra ary tahaka ny fomba niakarany any no hiverenany eny amin'ny rahony lanitra ary ao amin'ny asan'ny apôstôly moa toko voalohany eo amin'ny 9:7 no ahitantsika an'io vakitsika vetivety ange amin'ny anaran'ny tompo izany ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy raona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy ary atao anatin'izao vanim-potoana apokaliptika izay efa mamarana ny tantaran'izao tontolo izao dia misy ireo trangan-javatra marobe miseho toy ny navy zany ny ororon-tany izay mihabetsaka ny tondran-drano koa torak'izany ny haintany ny volcano ny tsunami eny ity covid-19 izay mahavaka ny saina sy mahazendana ny mpahay siansa ity ary reny rehetra reny dia fambara riavana signe hoy ny teny vahiny fambara famantarana fa efa antongotra ny fiafarany ny zavatra rehetra antongotra ny fiverenany tompo eny efa andro ny fibebahana tsy misy atakandro zao ary koa fotoana ny fiambenana mba tsy ho tampoka amiko sy aminao mba tsy ho tampoka amintsika ny fiverenany tompo ary ny amin'ny fiafaran'ny fiainan'i Jesosy teto an-tany moa dia fantatsika fa niakatra velona tany an-danitra izy araka lefa nivakitsika teo ary vao tamin'ny lakamisy 2 Mey teo isika no nankalaza izany andro lehibe andro fiankarana ascension ary tena lehibe mihitsy zany ho an'ny fiangonana kristianina ary tsy maty intsony Jesosy Kristy fa velona mandrakizay ary isika rehetra zay mino fa efa nitanterahany teo amin'ny azo fijaliana tao Kalvari ny famonjenantsika isika olombelona mpanota zany taranika Adama sy Eva isika zay mino fa efa nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika efa lasa namboatra fitoerana ho antsika any an-danitra ary ho avy indray ozy izy ka haka antsika isika zay mino fa hiverina izy hitondra ny fiangonana izany hoe ny mpino kristianina hiakatra miaraka aminy ary toetra ao amin'ny lapany ray hiverina ihany koa izy hitsara ny velona sy ny maty ary isika zay mino izany fahamarinana rehetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany dia handova fiainana be dehibe handova paradisa miaraka aminy eny ahoana ny hira handia lalana volamena vaovao mahafaly faratampony ho antsika mpino kristianina izany ary alohan'ny fiverenany dia ahoana moa ny teny nambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara izay nisoratany Matteo 4:20 eo amin'ny 4:20 vakitsika zany amin'ny anarany tompo ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany hotoriana ny filazantsara ary zany indrindra riavana no manosika mahatonga ny tena olona efa niova fo lasa mpino kristianina maninona miazakazaka mitory ny filazantsara raha toka tiatsika ho afanganana ny fiverenany tompo ary miaraka amin'ny famonjenany tanterahany tompo teo amin'ny azo fijaliana dia tsy maintsy toriana ihany koa ninona
fitsanganana na maty ary ko ny fitsanganan'ny olona rehetra na ny mino azy na ny tsy mino azy ary adidiny ny mpitory ny filazantsara no mitaona ny olona haninona mo handray an'i Jesosy Kristy ho tompo ho mpamonjy ho mpanjaka ny fiainany ary rehefa zany koa dia hitaona azy hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao hanaiky ho dioviny rany Kristy andovalanitra azo antoka fa efatra voasoratra any an-danitra ny anarany ary dia mitoy any an-danitra ny fiainany eto amin'ity tany fandalovana ity ry ava-malala ho amin'ny tompo izariny tsy ho faly izany tsy ho ravoravo tsy ho sambatra raha mare izany vaovao mahafaly izany vaovao mahafaly ary eo amin'ny andininy faefatra mo raha miverina zany isika eo amin'ilay epistily soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintianina dia efa voalaza mazava tsara fa amin'ny anaran'ny tompo nalevina ary eto dia misy azafady ambara amin'ilay teny frantsay hoe précision ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina andro fahatelo zany hoe ny andro alahady no nitsanganan'ny tompo ary ny fanahy masina mo zay koa ny mbola nambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 9:1-12 no nanangana azy tamin'ny maty eny ry havana ny fitsanganany tena amin'ny maty dia fandresena miezinezina fandresen'ny fiainana manoloana ny fahafatesana ary asan'Andriamanitra irery izany profo ny fahefan'Andriamanitra ary ho an'ny mpino kristianina dia ny fahafatesana tsy ny fahafatesana azafady tsy ny fahafatesana fa ny fiainana no tompo ny teny farany ary averin'ny apôstôly Paoly mo eto amin'ity Korintianina voalohany 5:12 eo amin'ny andininy 5:50 ilay teny ihany koa izay nambarany Hosea mpaminany ary hitatsika eto zao nivakiny amin'ny anaran'ny tompo ry fahafatesano aiza ny fanondronanao ry fahafatesano aiza ny fandresenao moa tsy taky ny manao fiantsina mihitsy ny apôstôly Paoly amin'ny teny frantsay hoe karazana défi ary raha ny apôstôly Paoly koa aza ry havana de tadidinao angamba fa izy nge mbola ny teny hoe ny fahafatesanao izy no azoako tombony satria tena fantany fa ny fitsanganana amin'ny maty io no profo mibaribary tsy azo lavina maneho ny famarana nataon'Andriamanitra ny fanjakan'ny fahafatesana ny fanjakan'ny ota famaranan'Andriamanitra ny asa sy ny fanelingelenany devoly ary fampidirana ny mpino kristianina ao amin'ny fiainan-danitra maharitra mandrakizay rehefa malala ny fitsanganany tena amin'ny maty maneho indrindra koa fa maneho ny finiavan'Andriamanitra finiavana avy amin'Andriamanitra manongotra hatrany amin'ny fakany mihitsy ninona ny olona ny atao hoe olona mpanota zay mamotika mandrava ny fahotany ary miantso azy ny olona mpanota ho amin'inona ho amin'ny fiainam-baovao manomboka eto amin'ity tany ity fa ny tena famirapiratany fiainan'ny mpino isika dia amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy itsara ny vela sy ny maty ary ampiakatra ny fiangonana teboka fahatelo farany hitatsika dia ny fahasoavan'Andriamanitra eny ry havana ahoana tokoa mo no ahatonga olona iray ny apôstôly Paoly zany zay mpanentsika ny fiangonan'Andriamanitra mpampigadra ny mpanara-dia ny tompo ho lasa apôstôly fantadaza eran-tany raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana fantatry ny apôstôly Paoly fa nivonjena maimaim-pona izy no amarinina maimaim-pona no amasinina maimaim-pona nomena maimaim-pona ny fanahy masina ary nantsoina ihany koa ho amin'ny asa tsara mpiara-miasa amin'ny tompo dia ny asa fitoriana ny filazantsara ambonin'izany ry havana raha nivavaka intelo ny apôstôly Paoly mba ho sitranina dia tsy nongotan'Andriamanitra tsy akory lay tsilo teo aminy kanefa kosa mamloatra ho azy nandrenesany any Kristy ny teny taminy hoe ampy ho anao ny fahasoavako hanika
na dia nitondra fahoriana maro samihafa aza ny apôstôly Paoly dia tsy ny salasala nanambara fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao ary dia lasa mpizara fahasoavana ihany koa izy. Ny teny hoe fahasoavana rievana sy ny zava-tsy midadasika finosiny dia tsy hita ivelan'ny tenin'Andriamanitra. Ny baiboly ihany no mirakitra ny hoe fahasoavana. Mety niparitaka taty aoriana ny fampiasana ny teny saingy tsy afaka atakatra ny tena heviny raha tsy kristianina efa nandray fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Ny fahasoavana ve rievana maneho ny fahatongavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy satria betsaka no miventy hoe Andriamanitra tsy afaka misaraka amin'ny Jesosy Kristy ny fahasoavana. Eny ry hava-malala, tsy afaka misaraka amin'ny Jesosy hoy isika ny fahasoavana ary indrindra ihany koa izay miambo mahafantatra izany dia tsy maintsy manana an Jesosy. Ary na mety misy aza fivavahana ahitana ny anarany Jesosy kanefa manda fa efa tonga tamin'ny nofo izy, manda fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy, manda ny fitsanganany tamin'ny maty dia fanany antikristy ny miasa ary tsy ahafantatra na ho afaka izara fahasoavana velively ny fivavahana toy izany. Ny fahasoavana tsy milaza fotsiny zava-tsoa hita sy ananana eto an-tany toy ny zany hoe ny vola mankarena, fahaizana mampahalalana, zanaka maro, fahasalamana, voninahitra, fahefana sy ny sisa. Na ny olona tsy mino an Jesosy azange mba manana ireo ny tansaintsika teo ireo ihany. Rehefa misitraka ireny ny olombelona dia mety ahatsapa fahasambarana zay rano marina dia mandalo ihany. Mandalo ange ny fananany, eny mety ho potika, mety ho may, mety ho rava. Ny vola mety ho ritra, ny aretina aza mety tsy ahitana fanafana. Ny olon-tiana, ny zanaka, ray aman-dreny, vady mety ho ndao sy ny fahafatesana. Fa ny fahasoavana tsy mba mandalo fa maharitra mandrakizay. Manomboka etoka hatrany an-danitra. Ny olona miaino mba ny fahasoavana dia mahazo antoka fa miara-dia mandrakariva amin'Andriamanitra. Fantany fa eo anilany mandrakariva Kristy, eny efa nampandrosoiny ao anatin'ny fony aza. Tsy misaraka amin'ny finoana riavana ny fahasoavana izay fisitrana maimaim-pona ny zavatra rehetra ho an'ny olona tsy mendrika an'izany. Inavy moa zany zavatra rehetra zany? Fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'i Kristy, fahafenoan'ny fanahy masina, famelan-keloka, fahazahoana valim-bavaka. Raha ny marina ny fahasoavana dia manambara ny filazantsara manontolo mihitsy ary azo inona fa isika rehetra koa dia samy resy lahatra fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao antsika. Rehefa malala ao amin'ny tompo, enganie izany afatry ny tompo meno antsika izany ny fitsanganany tena amin'ny maty na ho an'i Jesosy zay velona mandrakizay izany, no antsika olombelona mbola hitsangana no ny fahasoavan'Andriamanitra. Enganie izany afatra izany mba ho tafalatsaka tsara ao am-pon'ny malagasy rehetra, ao am-pon'ny mpiray firenena rehetra, ho antsika rehetra ihany koa, ka mba ho tafatoetra tsara ao anatin'ny saintsika amelombelona mandrakariva ny fanantenantsika fa hiverina tsy ho ela ny tompontsika hampandovantsika ny fiaina an-danitra maharitra mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra ary ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mankasitraka anao izahay noho ny amin'ny afatra tompo meno anay tamin'ity alahady ity dia ny fahamarinana ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ianao Jesosy Kristy no efa lahay matoan'ny maty ny santatra izany, ary velona mandrakizay ianao. Ka izahay koa ry tompo dia ho velona mandrakizay miaraka aminao ary handova lanitra rehefa mandao an'ity tany izay natao anaovana fotsiny ihany Andriamanitra ny fanazarana ho amin'izany fandovana ny lanitra izany. Ka dia samy ho tonga amin'ny fibebahana marina ny vahoaka malagasy rehetra, ary dia ho voninahitry ny anaranao hatrany ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Riavana tapitra ny fandaharantsika koa dia amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra
veloma indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena